Mahatratra enina amby telopolo ny olona na ihany koa civil miaramila nahazo famotsoran-keloka ary voarafitra tao anatin'ny lisitra ny famotsoran-keloka in-droa miantoana izay navoakan'ny kaomisionina manokana misahana ny famotsoran-keloka. Tsy mba anisan'ny tafiditra tao anatin'izy ireny anefa Pety Rakotoniaina izay PDSn'ny tanànan'ny Fianarantsoa manana ny ambarany ary ity mpanao politika ity manoloana izay. Tokony fanapakevitra politika no entina nomezana famotsoran-keloka araka ny hevitra Pety Rakotoniaina PDSn'ny Fianarantsoa. Araka ny fanazavana netony dia tsy nanaitra azy ny tsy nahatafidira ny ianarany tao anatin'ny lisitra ny nahazo famotsoran-keloka noho ny tena tsy mbola nametraka fangatahana. Zavatra fanapakevitra politika ny amin'izy ity. Zay. Ka raha ohatra hoe tsy mivoaka dia zay no antony mbola tsy nanao fangatahana. Gao mazava antsika. Ny tena letreny dia hoe tokony hoe zavatra politika ny nanaovana ny amin'izy ity décision politika. Raha fa zay moa ny andamina azy dia manaraka ny fantamina. Mazava ny amin'iny. Ny olona ny araka fery aminahy fa nahazo ahy. Tsy ka moa zay zazavoako fa question de forme. Milaza nareo fa hazo zany ny olo fa nahazo ahy, ny olo mikiaka aminahy no fazavoako. Arak'izany raha tsy tafiditra tamin'ny lisitra voalohany sy faharoa izay navoakan'ny vomera manokana misahana ny famotsoran-keloka eo amin'ny fietsarana tampony Pety Rakotoniaina dia manantena ny azo ny famotsoran-keloka amin'ny lisitra manaraka. Hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana ivoan'ny lisitra fahatelo ny mahazo famotsoran-keloka fa raha ny fanazavana azo avy amin'ny fitsarana tampony dia hivoaka tsy ho ela izany.